soa atao anatin'ny fandarana iray isika dia tsy hainy tsy araba irarosoa ankasitraka ny safidinao miantefa indray atao amin'izao fiaonantsika mahafinaritra sy fotoanan'ny fanomezana izao. Mbola anatin'ilay loha hevin-dehibe antsika manao hoe ny baiboly fitantanana famonjena izay heveriko fa tena mahakasika ny fiainantsika amin'ny antsiporiany mihitsy ary tsy misy afaka amin'izany mihitsy sika na dia iray aza. Fizarana4 no misy antsika androany mbola miaraka amintsika ny pasteur Andriamparatina ko dia raisitsika amin'ny fifaliana indray izy atao anatin'ny fandarana. Miaraba tonga soa indray pasteur. Fifaliana indray no eonana namanadinao ary manona fiadanany tompo miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ihany koa amin'ny alalan'izao fandarana fandinihana ny ten'Andriamanitra izao. Efa tsy andro mihitsy ny fotoana eonana satria atao hoe ny masoandro maty no mampalahelo ozy ny fiteny tamin'ilay fiaonantsika farany hitatra mihitsy aza ilay loha hevitra ary tena nampangetaeta ny rehetra. Etontsika manana loha hevitra vaovao indray aroso an'ny mpijery. Ya, fa tsara foana ny somary manao jeritodika kely namanadinao ny amin'ny lohateny teo aloha zany satria mifampitoma zany izy io raha nojerentsika ny hoe ho avaozina zavatra rehetra. Zay le Fizarana4. Zay le Fizarana4 zay mifototra tamin'ilay teny ao amin'ny Apokalipsy 3:25. Teny Jesosy milaza manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Dia le zavatra rehetra izao tontolo izao sy ny mponina eo aminy, ny tany sy ny mponina eo aminy. Zay no ho avaozan'i Jesosy. Dia nazavaintsika tamin'ny zay Fizarana4 zay no hoe ny tany zao lanitra sy tany ankehitriny izao Petera 2:7 dia ho azonina amin'ny afo. Tehirizina ho fandringanana ny ratsy fanahy. Dia lay mponina eo aminy dia tena nafinaritra mihitsy ny ten'Andriamanitra fa ho avaozan'i Jesosy le mponina eo aminy. Dia le fanavaozana zay ho ataon'i Jesosy dia ho avaozana ny toetra anaty isan'andro. Mahafinaritra koa ny tenin'ny apôstôly Paoly ary manomboka ao amin'ny saina. Manomboka ao amin'ny saina. Zay ihany koa ilay izy. Ary nojerentsika zany tamin'izay fotoan'izay ny hoe ny fomba atanteraka an'izay fanavaozana toetra izay dia lay teny izay vakitsika tao Matteo 2:20 le hoe rehefa mby amin'ny fanavaozana ozy izy Jesosy tamin'ny mpianany rehefa mby amin'ny fanavaozana dia ianareo zay nanaraka ho Jesosy dia hipetraka eo ambony seza fiandrianana ihany koa. Dia rehefa nofatantsika lay teny hoe fanavaozana araka ny teny fototra zay nandikana azy dia ny heviny fiteraham-baovao. Fiteraham-baovao. Zay zany lay fanavaozana ka mahatateraka le fanavaozana zany zay tiany Jesosy ho hita eo amintsika dia mandalo amin'izay fiteraham-baovao zay. Sady zay dia zay mahatonga Jesosy ny teny tao amin'ny Nikodemosy hoe raha tsy ateraka indray ny olona, ateraka indray fiteraham-baovao tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mazava moa zany le teny hoe izay rehetra tafaray amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Korintiana 2 ihany koa milaza zay 5:7. Raha misy olona amin'ny Kristy izy fa ao amin'le diema dia tafaray amin'ny Kristy. Sady zay dia le tafaray amin'ny Kristy tsy indray mandeha fa isan'andro. Dia zay le atsotsika hoe dingan'ny fanamasinana. Dia voalaza le Tesaloniana voalohany hitanao fa mifandray daholo izy 2:5-7 hoe Andriamanitra fiadanana amasina anareo samy ho tanteraka. Dia mba hatanteraka le fahamasinana arovana koa aoka ao arovana ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo mba ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy.
Mbola misy andiny anankiray fampiasanao koa le hoe niaro ny fitafiny ary amin'ny apokalypsy. Ay, marina ko zany zay fandray daholo zany za rehetrarehetra zany satria le fitafiana toetra le fitafiana. Zay akilo izy Efesana 2:4 efa vakitsika izy. Mba ho tafianareo ny toetra vaovao zay noforonina araka an'Andriamanitra. Zay koa zany izy namanatinao hoe le toetra an'Andriamanitra ne no tian'Andriamanitra ho averina eo amintsika e. Zay ne le fanavozana e. Endrika Andriamanitra zany zay le izy. Ary mahafinaritra le teninao Filipiana 2:7 vakitsika ny andifa 1:20 moa tena miteny azy hoe ka ovana ozy izy ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny voninahitry ny tenany. Zay zany le toetran' Jesosy Kristy, le endrika Jesosy Kristy. Fa zao namana dinao misy zavatra zay ho ampitaina kely mialohan'ny teny hidirantsika amin'le Fizarana4 de hoe ao amin'ny Korintiana 1:5-10 ny andininy 15. Korintiana 1:5-10 dia vakitsika ny andiny 15, avy eo ny andiny 2:10 ka hatramin'ny 4:10 de misy fanovana zay ataon' Jesosy koa eo. De alao vakina izy de ho azavaina kely aloha. Korintiana 1:5-10 ny andininy 15. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Andininy 2:10. Fa vetivety toy ny indray mpimaso, rehefa maneno ny trompetra farany de hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary sika hovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety lo ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, de ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina. Misy fanovana voalaza eto. De ahoana le fanovana voalaza eto izy? Rehefa maneno ny trompetra farany dia ataontsika izy hovana isika rehetra. Dina le fanovana de mazava be voalaza eto. Fa ity mety lo ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Zany hoe le tenantsika mety maty, le tenantsika mety lo, araka ny ten'Andriamanitra tamin'ny Adamo any amin'ny Genesis 3:7 manao hoe fa vovoka ianao ka hiverina vovoka indray, lasa lo hiverina vovoka. Hovana voalaza eto. Hovana tsy mety lo, hovana tsy mety maty. Fa tsy miresaka toetra eto namana dinao Mitoetra efa vita n'le fanavozana isan'andro. Vita ny fanavozana ny toetra mialohany io. Isan'andro iny. Fa eto lay tenantsika olombelona zay mety marary, mety maty, mety lo sy sisa no hovana ho lasa tsy mety lo sy tsy mety maty, mba hahafahantsika miaina mandritra ny mandrakizay any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Satria raha zao tenantsika zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza amin'ny 2:10 hoe ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Raha zao tenantsika nofo aman-drà izy iainantsika zao tsy afaka miaina antsika. Ten'Andriamanitra aza milaza hoe 70 taona izy izy. 70 taona raha tahiny mateza 20 taona ny andron'ny olona. Kanefa iaina mandritra ny tsy hoe 100 taona na 1000 taona, fa mandritra mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy de tsy afaka mihitsy. Zay zany ty fanovana eto ity. Tsara azavaina kely zay fanovana le tena mety maty ho lasa tsy mety maty. Amin'ny fiavian' Jesosy rehefa maneno ny
trompetra farany fa tsy hoe zao io de efa misy a so de hitanao namana dinao ny olombelona tena mety hoe mahafantatra baiboly any de fa le fandraisana an'izy lasa zavatra hafa hoentina amin'ny zavatra tsy lasa hoentina ampiasaina amin'ny zavatra hafa izy ampiasaina de mitady fomba iainana amin'izany hoe tsy fahafatesana izany ny olona am'izao ne tady avy no tanterahana sady ty teny ty manao fomba rehetra mba ho tonga tsy mety maty immortel izy filaza azy zany anie tena tady akatsahany olona fatra ze mba ho tonga immortel mba hiaina tsy ho faty mihitsy ary avana malala mazava amin'ny baiboly amin'ny fiaviany Jesosy rehefa maneno trompetra farany de Jesosy no hanatanteraka n'ilay fanovana araka ny teniny hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra anisan'ny fanavaozana nataony Jesosy ity fanovana ity asika am'izay zany zao l izy ho avaoziny Jesosy ny tany ho avaoziny Jesosy ny mpona eo aminy ary amin'ny fiaviany mbola hanao fanavaozana izy de ty le voalaza eto ty ny fanovanany mety loha tsy mety loha zay indrindra raha mety pasteur de anao sary kely ako vetivety le endrika horaisina amin'ny Tesaloniana Korinthiana voalohany toko 10:10 io ve zany le hoe lasa tsy mety loha io mitovy amin'ilay natiorany Adama talohan'ny ota ve zay indrindra zay no mahatonga le hoe le fanavaozana nataony Jesosy dia amelona amin'ny laony lay endrika namorona an'Andriamanitra azy tany am-piandohana Andriamanitra tsy namorona ny olona mba ho faty tompo hoe namorona olona mortel avy Andriamanitra fa zay le hoe noforoana araka ny endrika Andriamanitra anie ny olombelona le noforoana tsy ho faty ny olombelona noforoana mba hiaina mandritra mandrak'izay izy fa ny fidy ny fahafatesana ny olombelona de lasa maty izy amin'ny andininy hafa izy hoe noho ny fitaka ozy izy le tenin'ny apôstôly Paoly fitaka no natonga n'le de mazava le teniny Romana 7:7 ny fahafatesana no tambony ota zay tambony ota fahafatesana mazava ny pasteur ndao hidirantsika ary ny loha hevitra manaraka inona indray ny lohateny ny loha hevitra manaraka indray zany de mifandray ihany ko amin'ilay fizarana 4 teo aloha le hoe ho avaoziny Jesosy zavatra rehetra ity tany ity ho avaoziny Jesosy zay ho tehiriziny amin'ny hafa sady zay fa efa manomana lanitra vaovao sy tany vaovao izy zay de zao nefa raha ho tehirizina amin'ny hafo ity zavatra izao rehetra izao ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra ao aminy inona zany ny nofy ahoana fihetsika tokony asehotsika eto amin'ity tany ity olona tokony anahoantsika ozy Peter za indrindra tena misaotra anao mampatsiahy le tena Andriamanitra raha ho levina toy zany zao rehetrarehetra zao olona tokony anahoana moa isika amin'ny fitondratena manahoana masina ao tsara fitondratena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra de zay ny mampiditra le lohateny Fizarana 4 manao hoe mpitandrina sa mpanimba mpitandrina sa mpanimba io zany no loha hevitra 4 ao anatin'ilay loha hevi-dehibe hoe ny baiboly fitantanana famonjena ndao ary pasteur enare de aveantsika zay lohateny zay manoloana zao tontolo zao amin'ny fahafantarantsika ihany ko le hoe ho avaoziny Jesosy izao rehetra zao sy ny mpona eo aminy le lohatentsika mpitandrina ve zany isika ankehitriny sa mpanimba zay lisy tapany voalohany ity hojerevantsika ity ndao ny iverenantsika raha le Genesis toko voalohany ary Genesis toko voalohany ny 9:40 sy ny 9:20 Genesis toko voalohany ka ny 9:40 sy ny 9:20 zao ny vaky ny teny ary Andriamanitra nanao hoe andesika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandady na mikisaka amin'ny tany ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny
tahaka ny endrik'andriamanitra ny namoronany azy, lasy vavy ny namoronany azy. Ary andriamanitra nitsodrano azy hoe maro farasy miabetsa ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mitsiketsika ambonin'ny tany. Eo raisitsika eo vakitsika de mi rehefa aveo namanadinao fa raisitsika sady aloha zay voalaza zay de hoe rehefa namorona ny olona andriamanitra araka ny endriny ao efa azosika zany zao dika le hoe endrik'andriamanitra dia hoy andriamanitra aoka izy anina ozy izy hanjaka ao hanjaka amin'inona amin'ny hazan-drano ao amin'ny ramasina sy ny voromanidina eny amin'ny abakabaka sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany. Amin'ny andifa valo amby roapolo ary andriamanitra nitsodrano azy hoe maro farasy mabetsary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano. Miverina androa le hoe manjaka. Tena mila fantatra tsara io tompoko, inona ny tena tian'andriamanitra olazay satria ny tsy fahazoana io na hoe ny fandraisana azy diso no ny zavatra hitatsika akehitriny hoe atsika nefa ny tenen'andriamanitra hoe manjaka amin'izao rehetra zao ka de anjakana zany ty rehetrarehetra ty lasa manjakazaka ale hevitry lizany ko na hoe ny zavatra zay atao zany am'izay fotoa zay dia satria hoe efa nomenatsika ny anjaka amin'ny zavatra rehetrarehetra dia ampiasaina am'izay tiana atao lasa manimba n'le zavatra indrindra ka tsika nefa nytenen'andriamanitra hoe manjaka tsika zany no mpanjaka n'zao rehetra zao de ampiasainao am'izay rehetra tianao atao izao rehetra izao ao vakitsika dia mary inona ny tena tian'andriamanitra ampitaina ke amin'ny olombelona raha miteny izy hoe aoka izy anjaka de ao amin'ny baiboly dia no vakitsika. Genesis toko voalohany ny andin'ny fahenina amby roapolo hatramin'ny valo amby roapolo dika teny ombonana eto Madagasikara. Ary andriamanitra ny teny hoe aoka isika anao olombelona mitovy endrika amintsika sy manahaka antsika ary eo ka anjakany ny trondro any an-dranomasina sy ny voromanidina eny an-danitra ny biby fiompy sy biby tia rehetra atao tany ary koa ny biby madinika rehetra mandady amin'ny tany. De nahary ny olombelona mitovy endrika aminy tokoa andriamanitra lehilahy sy vehivavy no nahariny azy. Nitsodrano azy andriamanitra ka nanao taminy hoe miteraha maro sy mihabatsa ary mameno ny tany mba hifehy azy. Anjakao ny trondro any an-dranomasina sy ny voromanidina eny an-danitra ary ny biby rehetra mihetsiketsika ambonin'ny tany. Mahafinaritra le adiny fa valo amby roapolo rehefa nitsodrano andriamanitra hoe maro fara miabetsa sy sisa ka manino azy izy hifehy azy tsy natao anjakazaka zany tsika tompoko raha zay le fomba fiteny tsika nefa natao mba anjaka tsy natao anjakazaka isika fa natao aninona ifeny ny hazan-drano ny biby ny tany sisisa ary zay mahatonga an'andriamanitra ny teny tamin'ny Adama ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy fa 5:10. Genesis toko faharoa andiny fa 5:10. Andininy fa 5:10. Dika teny vakeo amin'ny dika teny ombonana. Genesis toko faharoa ka ny andininy fa 5:10. Ary nalain'ny tompo andriamanitra raha olombelona ka napetrany tao amin'ny zaridaina ny Edena mba hanolokolo sy hitandrina azy. Mahafinaritra mba nina mozy hanolokolo sy hitandrina azy zay zany le hoe anjaka ife raha miten'andriamanitra hoe aoka izy anjaka aoka izy ife ny zavaboary aika izy zany aninona lizy hanolokolo sy hitandrina kay sy hitandrina azy kay tian'andriamanitra atao sy tian'andriamanitra ao ataony olona hanolokolo sy hitandrina azy. Aka ohatra tsika namanadiro ny amin'ny fandraisana diso anio ten'andriamanitra io amin'ny lafiny ohatra lafiny fanambadiana de mipetraka mihitsy zany le fiheverana diso hoe natao anjaka
nanjaka ny olombelona de ao anivon'ny tokantrano de lasa miseho zay toetsaina zay de le lehilahy no manjaka ao tokantrano. Tonga tany amin'ny herisitra. Andriamanitra anie tsy nametraka an'izany mihitsy hoe tsy niteny tamin'ny Adama izy hoe aoka ianao Adama mba hanjaka amin'ny eva na hoe ifiany eva. Tsia fa zay natonga an'Andriamanitra rehefa namolona ny eva dia taolana taiza no nalainy, taola tehezana no nalainy, mitovy aminy. À côté ozy izy ny filazana azy amin'ny teny frantsay. Être à côté. Le vady zany dia un être à côté. Fa tsy natao ho aty ambaninao na ohatran'izany ka anjakanao na hitsahanao na na fehezinao. Azay tena io zany miseho amin'ny lafiny maro mihitsy io. Le hoe aoka izy anjaka. Ny baiboly de miteny tompoko fa aoka izy anjaka amin'izy. Amin'inona mantsy? Amin'ny zavaboary. Amin'ny biby. Aloha tonga de tsony. Amin'ny biby, zay voalazanao, biby any amin'ny ranomasina, amin'ny hazan-drano, amin'ny vorona, amin'ny biby, amin'ny tany rehetra. Zay no nomen'Andriamanitra ny olona mba anjakany na ho feheziny. Fa tsy miteny mihitsy ny baiboly hoe aoka ny olona anjaka amin'ny olona. Hitanao namana hitanao? Ary zay mahatonga le hoe ny esclavage na ny fanandevozana tsy ankasitran'Andriamanitra. Ary tsy ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra mihitsy ny fanandevozana. Hoe olona de manjakazaka amina olona na manandevo olona. Ary hitanao fa Andriamanitra aza zay mahatonga le hoe nafan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana ny vahoakany. Tsy akasitran'Andriamanitra ny fanandevozana eo amin'ny samy olona. Fa tsy natao anjaka amin'ny samy olona isika fa natao anjaka amin'ny biby sy sisa. Ary le hoe anjaka de averiko eto voalazan'le baiboly dia mala izy an'olokolo sy hitandrina azy. Zay zany de zay le fihetsika tokony natao resaka fitantanana ankehitriny. Natao an'olokolo ny asan-drano, an'olokolo ny biby, an'olokolo ny tany isika ankehitriny. Zay zany le izy ka raha mamelona an'le endrik'Andriamanitra eo amin'ny olombelona zany Jesosy, manavao zany Jesosy ankehitriny mamelona zay endrika izay, averin'i Jesosy mihitsy anie ty le Genesis toko voalohany 2:20 ty anie no averin'i Jesosy eo amintsika. Averiny eo amintsika le toetra tsika tamin'ny voalohany dia le teny hoe aoka izy anjaka. Ary napetrany teo amin'le toerana ny olombelona mba an'olokolo sy hitandrina azy. Amin'ny teny français zany izy io namana dino mahafinaritra be ny ilazany azy. Io Genesis toko faharoa 2:15 fa ny teny ampiasainao en français zany de hoe pour cultiver et préserver na hoe garder. Tena hitanao tena tonga de hoe misy hevitra hoe fikajinana azy mihitsy le fikolokoloana zany le tany io zany mba hiasa sy hitandrina azy izy le sa hiasa sy hitandrina ny sa. Amin'ny baiboly teny français zany pour cultiver et garder. Avy amin'ny CT zany no azaontsika le teny hoe fambolena sady zay mamboly. Natao zay mihitsy zany ny asa zay napetrak'Andriamanitra tamin'olombelona eto amin'ity tontolo misy atsika ty. Ary raha mahita anie zany namana dino hoe itsika zany zao manoloana ny fahoriana misy ankehitriny sy ny toe-javatra miresaka fitantanana indray tsika io. Fa Andriamanitra tompo efa nametraka mihitsy hatramin'ny voalohany ny vahaolana pour cultiver et garder ny tany, fambolena ary hifeny biby. De mazava ho azy fambolena sy fiompiana sady zay
reo de zavatra napetraka Andriamanitra sy nomen'Andriamanitra ny olombelona mba ho ataony sady zay de raha mahitsika zany a de miverina am'izay ne zany tena tsara indrindra miverina amin'io asa zay napetraka Andriamanitra io idirantsika indray zay any amin'ny fizarana manaraka any satria miresaka fitantanantsika de sy hiditra landala kely makasika an'izay hoe raha ny asa zay atao zany akehitriny zay tena manahira-tsaina ny olona resaka asa aike zany Andriamanitra efa nametraka hoe napetraka tao amin'le sa i Adama mba hicultive anazy kolokolo na amboly sy hitandrina azy hikarakara sisisy de ndaotsika maky tokisandiny vitsivitsy avy amin'izay ten'Andriamanitra zay hoe napetraka teo amin'le tontolo zany ny olona mba hiasa hikolokolo amboly sy hiaro hitandrina an'le tontolo ndao anamaky Tesaloniana faharoa toko fahatelo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoamby folo. Tesaloniana faharoa toko fahatelo ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoamby folo. Zao no vakany teny Tesaloniana faharoa toko fahatelo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoamby folo. Andinin'ny fahafolo hatramin'ny faharoamby folo. Fa fonimbola teo aminareo ihany aza izahay dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana miraharany an'olona ary zay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Move tsy zava-misy ankehitriny. Zava-misy ankehitriny. Io zany le hoe misera azy izy tanora ka milaza anazy hoe mba misera ay baiboly miteny mihitsy hoe fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory ozy izy fa maninona fotsiny ozy izy mivezivezy foana miraharany nisy ny an'olona miraharany an'olona tsy miasa izy fa miraharany an'olona. Inona ny torohevitra omen'ny ten'Andriamanitra ary izay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo mba anino ozy izy hiasa tsara amin'ny fiadanana ka inana izay azy ihany zay. Io zany araka fomba fiteny za mialatsiny lasa hoe mitangony ny hafa sa zay mitangony ny sasany fotsiny zay le hoe miraharany ny olona mitangony ny sasany fotsiny tsara baiboly zany tompoko fa ianao mila maninona mila miasa ianao ary rehefa hatramin'ny voalohany no nametraka an'izany any Andriamanitra Genesis 2:5-10 aza dinitsika ary Andriamanitra nitondra andra lehilahy ka nampitoetra azy tao amin'ny saidena mba hiasa sy hitandrina. Natao hiasa mihitsy tsika hatranam-piandohana natao hiasa ny olona zay zany ny afatra ngeza be raisitsika aloha natao hiasa tsika sady zay de le asa zay atao satria eo amin'izay zany hoe hita eny mazava ne fa mila miasa ka ny olana ne tsy misy asa zay le asa mihitsy ane tsy hita zay atao ojerevantsika amin'ny fizarana manaraka zay namanatino satria zay nataoko hoe somary hiditra lalina ke atsika ny amin'ny resaka fitantanana amin'ny fizarana manaraka fa ito zany aloha atreto Andriamanitra de efa nametraka kay fa ny fototra ny asa zay nomen'Andriamanitra ataony olona dia ny aniny amboly cultive amboly sy hikarakara hitandrina ny sa ary anjaka ife ny azandrano ny biby sisy zay ny fototra an'izy de ndao apitsika ara de toko sy andininy oabolana toko faharoapolo ny andiny faefatra avy eo ny andiny toko faraika amby roapolo ny andiny dimy amby roapolo. Oabolana toko faharoapolo ny andiny faefatra ny malaina tsy mety miasa amin'ny ririnina
ka dia angataka izy raha fararano fa tsy ahazo. Ao ampitsika toko faraiky amby roapolo andininy fa 5 amby roapolo. Oabolona toko faraiky amby roapolo ka ny andininy fa 5 amby roapolo. Ny fanirin'ny malaina ahafaty azy satria ny tanany tsy mety miasa tsinony. Zay. Ozy izy apôstôly Paoly any am'le Tesalonianina faharoa vakitsika. Zay tsy miasa aoka tsinana. Fa miraharaha ny aninona fotsiny izy miraharaha ny an'olona izy ka mihinana ny ka tsy mihinana ny azy. Zay le voalaza. De manamafy an'izay le voalaza ny oabolana. Ny malaina tsy mety miasa am'ririnina. De inona zavatra miseho aminy? Ka dia manino izy izy? Tsy ahazo izy raha mangataka izy raha fararano fa tsy azo. Rehefa tsy miasa ianao tompo de lasa maninona? Mangataka. De rehefa mangataka nefa tsy mahazo satria tsy miasa. Zavatra iainana andavanandro iainantsika ankehitriny any namanatiny zany anie tompo zavatra misy tsy miasa de lasa mangataka. De mangataka mitetitety fa indraindray tsy mahazo. Sady zay marina ny baiboly io zay malaina aika mahatonga anazy tsy miasa. Manino izy? Malaina. Fahalaina nakay le mahatonga azy tsy miasa. Zay zao efa vahaolana azo mena. Aika zany fahalainana mahatonga le izy tsy miasa. Fa hoe tsy niasa loatra no tsy misy. Tsy olana asa zany le izy fa olana fahalainana le izy. De ao am'le toko faraiky amby roapolo andiny fa 5 amby roapolo de tena mbola manamafy izy de manao hoe ny faniriny malaina manana faniriny izy kanefa izy malaina ahafaty azy satria ny tanany tsy manina kay tsy mety miasa. Ny tanany tsy mety miasa tsinona. Tena mazava le baiboly. Ianao za manana fanirina fotsiny zara nga mba te azo mba te hanana trano sisy. Ianao ke tsy miasa. Ahafaty anao izy ny faniriny malaina satria tsy miasa ny tanany. Ndao amaky toko sy andinina atsika. Oabolana toko fahaenina ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faha 1 vahaolana. Oabolana toko fahaenina ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faha 1 Oabolana toko fahaenina ny andininy fahaenina hatramin'ny 1 Mandehana any amin'ny vitsika ry ilay malaina de nio ny fanaony ka mba endre. Tsy manana komandy ireny na mpifehy na mpanapaka nefa mamory ny haniny raha fahavaratra izy ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. Mandra-paoviana ny mbola andry ihany ianao ry ilay malaina. Raha oviana no hifoha amin'ny torimasonao ianao. Mbola atory kely ihany, mbola orenoka kely ihany ary mbola hanotanana kely atory dia ho tonga toy ny lela mimaona amely ny alahelonao ary ny fantranao ho toy ny jiolay. Mampalahelo tena zava-misy ankehitriny mihitsy io. Satsa aika zany ny fahantrana zany raha ny baiboly tsy ahoana re zany tsy inona tena tiako ilazana azy tsy programa. Tsy programan'Andriamanitra ny fahantrana fa mazava ny teny ato hoe vokatry ny fahalainana. De miteny izy ato mandra-pahoviana no mbola andry ihany ilay malaina. Raha oviana no hifo amin'ny torimasonao. Malaina de matory. Mbola anina kely any, mbola atory kely any, anotanana kely, mbola orenka kely any, mbola anotanana kely atory. De inona mivokana? Ho tonga toy lehilahy mimaona hamely ny alahilonao ary ny fahantranao ho tonga aminao ho toy ny jiolahy. Tampoka zany. Ara-dalàna normal aveo izy ny fiteny. Raha mantra ianao. Normal be raha mantra ianao. Satria vokatry ny fahalainana le izy. Tsy mety miasa. Sady zay. De inona ny torohevitra hoe baiboly? Mandehana izy ao izy? Any amin'ny vitsika.
mianara any vitsika mianara ny atao ny vitsika fa ny fanaony dinio ny fanaony de mba endre mba maka lesony mba meteza hianatra am'ireny zavaboary zay noforana ary tena Andriamanitra koa de milaza an'izany ao anatin'ny Matio izy hoe jereo ny tsintsina ao izy satria izy Jesosy mitena jereo ny tsintsina na mivoromanidina tsy mamafy na mijinja ireny izy izy fa Andriamanitra de miay azy sy manome hanina moa zany le vorona zany de ao Andriamanitra alatsao le sakafo ao sakafako vavako ao de miandro fotsiny tsia fa zay mahatonga atsika mahita le vorona inona natao mandeha ne le vorona mandeha mitety mitady sady zay mitady fa le sakafo ane efa omen'Andriamanitra azy fa izy mila maninona izy mila mandeha de mitady zay mahatonga le hoe tsy mijinjy izy ane tsy mijinjy izy ane tsy namafy hoe niasa le voromanidina namafy izy de avy eo ty le zavatra nafafiko ty am'izay no hoaniko tsy mamafy na mijinja reny izy izy fa omen'Andriamanitra hanina izy fa izy mila mandeha mitady an'le sakafo sady zay ne zany le voalazan'ny ten'Andriamanitra ary zay le tenin'Andriamanitra any am'le Tesaloniana faharoa hoe zay tsy miasa aoka tsy hinana izy mila miasa zany sika araka ny efa nataon'Andriamanitra tamin'olombelona tany amin'ny Saedena mba hiasa sy hitandrina ny sa dia miresaka fitantana antsika naminadinao misy an'ity lafiny anankiray ity zay tena matetika mampatahotra de tsina zany fa resaka fotoana zay mantsy zany le izy hoe tena le asa ve ny olana fa raha ny tena marina tsy niasa le olana fa na tafalatsako anatin'ny fahalainany na tafalatsako anatin'ity olana anankiray ity ndao atsika maky oabolana toko fa 7 andeny ny voalohany oabolana 7 ka andeny ny voalohany aza mirereny amin'ny oampitso ianao fa na de ny avoky ny anio aza tsy fantatrao fandray tamin'le voalaza teo bolana teo aloha ihany miresaka le fahalaina hoe mbola aninona kely any mbola atory kely any mbola andro kely any mbola araka ny fomba fiteny manao inona lava izy manao ampitso lava eny aloha raha pitso aloha mangatakandro de mbola matory kely raha tokony hiasa de hoe aloha mbola pitso aloha ohatrany aloha mba atory kely ozy izy ny baiboly tsisy atao amin'ny herinandro tray fa ozy izy ny baiboly aza mirereny amin'ino ozy izy aza mirereny amin'ny apitso ianao aza mirereny amin'ny apitso ianao tsy fantatrao ny avoky ny ay ny andro tsy fantatrao ozy izy nao pitsika ampitory teny toko 5:7 tory teny toko 5 ka ny 7 raha mivoady amin'Andriamanitra ianao aza manao ampitso lava fa tsy ankasitrahany ny adala koa ifao ny voadina hitanao zany zao zay mba sitrak'Andriamanitra ve le manao ampitso lava tsy sitrak'Andriamanitra de miteny mihitsy izy raha mivoady amin'Andriamanitra ianao aza manao ampitso lava fa tsy ankasitrahany ny adala zay tena mafy be le ilazany azy tsy ankasitrahany ny adala ozy izy koa efao ny voadinao aza manao ampitso lava tompoko fa mila miasa akehitriny androany fa zay zany no afatra omen'Andriamanitra atsika Matio toko 4:4-7 Matio toko 4 ka ny 4-7 de zao no vaky ny teny Matio 4:7 ary am'izany de aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anany azy ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy mbola manao mafy any Jesosy aza manany amin'ny ampitso aza manao ampitso lava ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy tena tia mpianatra atsika mihitsy zany ny ten'Andriamanitra ary avana milala resaka fitantanany resaka fiainany satria raha tsika mahita zany namanadinao hoe ny olana tena olana am'izao fotoana izao ny resaka asy sady zany
de ao zany de hoe tsy hita zay zavatra tao e ohatra ny tsy hita mihitsy fa eny e fa zao ten'andriamanitra de efa miteny eto efa manoro hevitra antsika izy aloha ialana ny fahalainana zay ialana ny fahalainana io ny fototry ny fahantrana ozy izy sady zay aza manao ampitsolava dia aza mirereny amin'ny ampitso ianao fa mila miasa ny tanana sady zay iny le mahafinaritra be ny tena amin'ny obilana iny hoe ny fanoren'ny malaina ahafaty azy satria ny tanany tsy mety miasa tsinona zy tena ny tanany tsy mila atao inona ny tanana mila ampiasaina ny tanana toko mahafinaritra ty loha hevitsika ty hojery eo atsika fizarana aoriana kely ao mahakasika zay ahoana ary nyfampasana an'le tanany sady zay zay anampy be da be atsika izany rehetra izany ndao makitoko sy andiny faraparany atsika Efesana toko 5:enina Efesana toko 5:enina vaolana omeny torohevitra omeny ten'Andriamanitra ka raharauty ny andro azo anao vantsoa fa ratsy zao fiainana izao anina ny andro izy izy araraoty ny andro azo anao vantsoa aza miandry ny ampitso ianao aza manany ampitso ianao aza manao ampitso lava tsitrak'Andriamanitra ozy izy araraoty ny andro azo anao vantsoa androany omen'Andriamanitra fotoana ianao araraoty ny fotoana ny andro zay omen'Andriamanitra anao androany fa aza mieritrehitra hoe alao raha ohatra ka tokony vitanao androany izy de sisiny alao rapitso vo atao alao rapitso aza mirereny amin'ny ampitso areo zy izy tsy fantatrao ny miseho amin'ny andro sady zay de torohevitra omeny ten'Andriamanitra atsika daholo ane zany rehetrarehetra zany mba ananatsika fiainana tsara zay le hoe avaozin'Andriamanitra ny fiainatsika sady zay averiny amlaony ny fiainatsika rehetra ane de torohevitra omen'Andriamanitra atsika zany toko sy andiny faraparany ary Jakoba toko 7 toko 7:17 ka hatramin'ny 5:10 Jakoba toko 7 17 ka hatramin'ny 5:10 hatramin'ny 5:10 zao no vakany teny ianareo zay manao hoe anio na ampitso de ankany ananona izahay ary toetra any herin'ny taona ka ividy sy hivarotra ary azo tombom-barotra kanefa tsy mahalalanao ampitso ianareo inona moa ny ainareo fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety de levony fa aleo manao izao raha sitrapon'ny tompo ka velony izahay de ataonay izao na izany torohevitra io mety misy ino sy adihevitra kely mahakasika an'io ohatra hoe atsito zany hoe tsy afaka manao projet ve zany zao satria ohatra zay zany zao hoe ianareo zay manao hoe anio na ampitso dia akany ananiny zahay de hitoetra any herintaona de hividy de hivarotra de azo tombony projet zany ohatra projet endao tsika ary anao zavatra ary ananina de zao volana le asa tao any zay sisa movy zany tsy afaka manao projet raha ty ten'Andriamanitra ty anaty fony teny zay fa diniatsika sy ovalentsika araka ny fandarana sy ny fizarana ny famalinana zay fa eto dia amafisa le izy ny antony izy izy tsy malala ny eo ampitso ianareo inona moa ny ianareo zay fe ny antony inona moa ny ianareo zany mieritrehitra hoe anao projet hoe raha pito sika de andeha ariananina de andeha hivarotro sika any hipetraka any de azo tombo sisisy de sisy ny baiboly tsy malala ny ampitso any ianareo hoe inona moa ny ianareo raha ohatra sanatrian'zany maty anao androany de inona moa zany momba anao de ahoana moa zany le projet anao sady zay ny ty lazainy eto ty inona moa ny ainareo izy izy zavona ihany izy izy sady zay miseho vetivety ianareo vetivety de levona fa aleo manao hoe
ny tokony atao zany de zao raha sitrapo ny tompo ka velona izahay dia ataonay izao na ataonay izany zavatra zany. Mahafinaritra le baiboly. Aleo manao hoe raha sitrapo ny tompo ka velona izahay. Zay mahatonga le teny hoe araraoty ninona ny andro azo anao vantsoa. azo anao vantsoa. Araraoty ny andro azo anao vantsoa. Araraoty ny andro avelomanao. Dia aleo manao hoe raha velona zay ozy izy ka raha sitrapo ny tompo de anao an'izao zay na anao anitsy izahay. Inona raha ny antso zay omen'ny ten'Andriamanitra amintsika ary manoloana an'izay fitantanana izay. Le lohateny de hoe mpitandrina sa mpanimba. Mpitandrina ve anao sa mpanimba. Le tontolo voakasika an'izay fa ny tenanao koa voakasika an'izay. Mpitandrina ny tenanao ve anao sa mpanimba ny tenanao. Anisan'ny hoe fanomana an'le tena zany zao araka ny afatra zay nojerentsika teo ny fahalainana sady zay simbanao ny tenanao amin'ny fahalainana. Arakaraka ny tsy asanao de miaofy tsy miasa ianao. Zay tsy miasa ianao. Zay matao le mpitandrina ve anao sa mpanimba. Antso alefan'Andriamanitra amintsika. Ohabolana toko 5:17. Ohabolana toko 5:17. Ankino am' Jehova ny asanao de ho lavorary izay kasainao. Mahafinaritra. Atao anao zizy ankino am' Jehova ninona ny asanao. Miasa. Zay ozizy anao hoe tena ny olana ny pasteur de tsy misy asa e. Ozizy ny ten'Andriamanitra mazava. Ankino am' Jehova ny asanao de ho lavorary zay kasainao projet. Ianao manana fikasana ho lavorary zay kasainao. Ankino am' Jehova ny asanao. Fa ianao dia mila miasa satria namorona an'Andriamanitra anao sy nametrahan'Andriamanitra atsika eto amin'le tontolo mba hiasa sy mitandrina ny sa. Eny are satry foana mbola hidindinika sy resatra ketra satria feno fahalalana vaovao mandrakariva ao amin'ny ten'Andriamanitra kanefa manapetra ny fotoana ko de hoe tsika mavaka indray ary ny lohahevitra fahaefatra iny. Ivavaka risika raha inaizan'ny an-danitro na dia miova aza ny toe-javatra iainanay ankehitriny. Miaino anatin'ny fahoriana, miaino anatin'ny fijaliana, fantrana, loza maro samihafa. Andriamanitro mbola miantso anay ianao ka manao hoe ankino am' Jehova ny asanao. Ankino am' Jehova ny asa dia ho tanteraka izay fikasana. Apetraka eo am-pelantananao tompo ny fiainany tsirairay avy. Indrindra ny asa izay ataony tsirairay avy. Fa arovy amin'ny fahalainana ny tsirairay avy. Ka tena ampiasa ny tanany, ampiasa ihany koa ny fotoana izay omenao indrindra ny fahavelomana izay tsy fantatray ny ampitso fa isan'andro raha mbola velona koa izay ka raha sitraponao dia amin'ny alalan'izany ihany no anaovanay ny zavatra rehetra ho voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. De isaorana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany ankasitrana ireo namana teknisianina izay nifandimona na mifandray antsika. De isaorantsika ihany koa ny pasteur Andriafanatena Fanera mbola vonona hiara-mianatra amintsika amin'ny fiaonana manaraka mpitandrina sa mpanimba. Fizarana voalohany narahantsika teo iny amin'ny manaraka ny Fizarana4 manao mandrapijery mandrapiresaka tokolasy.